Izay ny makasika niny fa nanatanteraka fiainana tamin'ny gazety kosa androany ny teo anivon'ny fianakaviany ny lieutenant colonel Charles Andrenasoavina raha ny fantatra moa dia ametraka fitoriana ho an'ireo tompon'andraikitra tao anatin'ny fitondrana teo aloha dia ny fitondrana tetezamita ity fianakaviany manamboninahitra Charles Andrenasoavina ity. Ametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana momba ny raharaha famonoana ny lieutenant colonel Charles Andrenasoavina nitranga ny taona 2024 ny fianakaviany raha ny fanazavana ny entin'ny rahalainy. Manamafy hatrany ny tokony hitondrany rehetra nandray anjara tamin'ny famonoana azy tany am-ponja ny fianakaviany. Efa misy igny manatona ary na Hergé Razoely Sary Christine ne efa mandefa olona any mandefa olona any ary zareo ary gnagna afaka vonina fa mila présence na famille satria saferan'ny Charles fa ny famille misy gnampanjakany igny sy mety fa sy vitavitany fosina amizao na promotion ny raha fosina na olo ray mandreny fatany fa mpanjaka tanàna misy igny sy mety hoe olona ny vonoiny dokotera zao médical any aminanty no vonoina ka n'olo ny vonoina hoe de vitavitany fampiresaka andalana igny zay gnataony vital sy mety Charles ametraka ny Charles ametraka efanakaviana ametraky fa sy maintsy karona igny olona mono anazy dossier médical amin'aty aby dokotera ny réunion tezitra sy maintsy tadiavina hoe iegny namono ary zay mahatonga ny Charles prudent devant reo olona mpitondra teo aloha sy afaka iresaka amin'io raha sy vita sara ny fifamelana mekotra anankiray anareo ohatra ililson fanena izy nisy promotion zany maty de ny fanena tany. Raha tsy hiviny ny 17 aprily lasa teo dia nametraka fitoriana amin'ny ministra ny fitsarana teo aloha Christine Razanamahasoa ny lehiben'ny état-major ny tafika teo aloha ny général André Ndéarjon ary ny colonel René Lilson ny lieutenant colonel Charles Andrenasoavina. Hatreto dia mbola tsy nisy ny fihetsoan'ny fitsarana mikasika io raharaha io. Izao ametraka fitoriana eny fitsarana izao indreo ny fianakaviana Andriamatoa Charles Andrenasoavina. Raha fanazavana dia amin'ny herinandro avy iny no ametraka ny fitoriana eny amin'ny fitsarana nosy izy ireo.